Dia faly miarabanao indray ry namako mpitarika. Ny fanontaniana moa zany dia ny hoe afaka mandrava ny asan'ny maizina ve isika? Tokony handrava ny asan'ny devoly ve isika? Alohan'ny hamalinana zany fanontaniana zany dia te-hampatsiaro anao aloha hoe ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia fiainana misy dingana samihafa tsy maintsy lalovana. Ka ny dingana voalohany dia ny fandraisanao an Jesosy Kristy aloha ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ny fanekenao, ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ny finoanao fa maty ho anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy noho ny fahotana rehetra izay vitanao, dia manatona azy ianao, mibebaka ianao, manasa azy ianao mba ho tonga tompo sy mpanjaka ny fiainanao, ary dia manomboka eo no hanombohanao fiainana vaovao, satria vokatra zany rehetra zany dia ateraka indray ianao ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zanaka dia anisan'ny akohonan'Andriamanitra, anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra. Ka ny dingana voalohany zany namako mpitarika, ary anontaniako anao amin'izao fotoana izao dia hoe efa anisany zany fianakavian'i Jesosy Kristy zany ve aloha ianao? Efa anisany zany fianakaviam-ben'Andriamanitra zany ve aloha ianao? Fa izay no dingana voalohany tsy maintsy lalovantsika ama mpanaraka an'i Kristy atsika tsirairay avy. Avy eo rehefa vita zany dia misy ireo dingana maromaro aorinan'izany. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra zany ianao dia tsy maintsy mivonona amin'izay ary hiatrikady. Zao mantsy ny voalaza ny soratra masina hoe ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Devoly fahavalonareo zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia manjary manana fahavalo. Noho izany miatrikady ny dikan'izany. Ary ao anatin'io ady io dia ny devoly ny fahavalo, ny devoly ny fahavalo. Dia tsy maintsy atrehanao zany ady zany, tonga miaramila ihany koa ianao zany. Tsy vitany hoe zanak'Andriamanitra fotsiny isika, fa manjary koa lasa miaramila, manohitra ny devoly, ary ny devoly no fahavalontsika amin'izany miaramila ny Kristy atsika izany. Saingy izao ry havana, ny miaramila, ina moa ny ataon'izany miaramila zany? Ny ataony miaramila dia tsy manafika akory ny tena asany voalohany, fa ny ataony miaramila, ny tena antom-pisiany miaramila, ny tafika dia ny miaro. Zany mahatonga antsika mahita amin'ny firenena rehetra dia misy ny antsoina hoe ministeran'ny fiarovana, fa tsy misy hoe ministeran'ny fanafiana, satria ny miaramila ho teo dia natao hiaro. Ary ny soratra masina vao nijerentsika teo dia hoe miorena tsara ka miambena. Fa ny fahavalonareo dia mierona tahaka an'io, tsy hoe mandehana mandravana, mandehana manafifa devoly dia tahaka ny liona, tsy miambena tsara, miorena tsara. Fa ny devoly dia manafika atsika lalandava. Ny fanafiana dia asan'ny devoly, ny fiarovana no asan'ny miaramila ny Kristy ry namako. Ary raha mijery ohatra amin'ny bokin'ny Efesianina toko 4:10 koa dia misy ilay ten'Andriamanitra izay fantatsika loatra manao hitafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra, mba hahafahanareo manohitra mifototra amin'ny andro mahory. Zany hoe misy fiadiana tsy maintsy anaovantsika mba hahatonga antsika tsy hoe handeha handrava, ny hahatonga antsika tsy hoe handeha hanafika, fa hahatonga antsika afaka miaro tena tsara. Ireo fiadiana izay voalaza rehetra dia fiadiana fiarovana avokoa. Fiadiana fiarovana, fiarovan-doha ny voalaza ao, mba hiarovana ny lohanao. Fiarova-tratra ny voalaza ao, mba hiarovana ny tratranao. Fiarova-tongotra ny voalaza ao, mba hiarovana ny tongotrao. Fehikibo ny voalaza ao, hiarovana ny valanao. Ireo fiadiana rehetra izay voatanisa ao amin'ny Efesianina toko 4 dia fiadiana natao hiarovana, satria averiko ihany ny miaramila dia natao hiaro. Tsy fiadiana hoentina manafika ireo na hoentina mandrava, fa fiadiana hoentina miaro. Enina ny sabatra izay voalaza ao ary fa tenin'Andriamanitra. Dia tsy tenin'Andriamanitra hoentina manafika, na tenin'Andriamanitra hoentina mandrava, fa tenin'Andriamanitra hoentina miaro. Jereo tsara fa Jesosy Kristy rehefa nifanandrina tamin'ny devoly dia nampiasa ny tenin'Andriamanitra izy hiarovana. Ny devoly no tonga nanatsafa azy nitady resaka taminy, fa tsy Jesosy akory nandeha nanapaka-dresaka tamin'ny devoly. Tsy Jesosy no nandeha nanaka-dresaka tamin'ny devoly, fa ny devoly no tonga nidresadresaka taminy dia nampiasainy ny tenin'Andriamanitra hanoerana izay rehetra lazainy ny devoly. Misy olona lany andro mampiasa ny tenin'Andriamanitra hiresahana amin'ny devoly, misy lany atsasakadiny rehefa hanomboka fotoam-pivavahana, mampiasa tenin'Andriamanitra hiresahana amin'ny devoly. Ianao ry Satana dia efa valo efa resy, satria voalaza ny soratra masina fa izao, ka ianao ry Satana dia mialahy eto satria hoy ny soratra masina hoe atsasakadiny izy mitabatabana zany. Ka rehefa avy eo rehefa hampianatra soratra masina hiteny itoriteny zara fa 10 minitra, zara fa 10 minitra ny ampiasana an'ilay tenin'Andriamanitra izay natao hiarovana. Ro namako mpitarika, rafitinina zany, kavaliana ilay fanontaniana hoe afaka mandrava ny asan'ny devoly ve tsika? Natao handrava ny asan'ny devoly ve isika? Dia izao ny valiny tsotra dia hoe eny azo atao ihany zany, fa saingy tsy zany ny antom-pisitsika.
ny antom-pisitsika ny aporsia ny soratra masina atsika dia ny ovonina mandrakariva mitafy ireo fiarovana rehetra mba ahafahantsika miaro ny tenantsika amin'ny asan'ny devoly, ahafahantsika miaro ny fosiny saintsika amin'ny asan'ny devoly, ahafahantsika miaro ny akonantsika amin'ny asan'ny devoly, ahafahantsika miaro ny asa fanompoantsika amin'ny asan'ny devoly, ahafahantsika miaro ny firenentsika amin'ny asan'ny devoly amin'ny fotoana rehetra izay diadavany andravana, satria ny devoly dia tsy tonga raha tsy hamono andrava sy hanapotika. Zany ny asany. Jaona 7:7 ny devoly tonga andrava hanapotika hamono. Isika kosa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tonga hanome fiainana. Dia fiainana be dia be ho an'izao tontolo izao. Ny asa ny antom-pisitsika ry lamako mpitarika aza variana antsika laha ny andro amin'ny fandravana ny asan'ny devoly, laha ny andro amin'ny andeha hanenjika devoly, andeha ahita devoly isaka eo ambadiky ny hazo rehetra dia misy devoly miafina daholo. Na ny olona rehetra dia misy devoly daholo, izay olona rehetra mifanena aminao zao dia misy devoly tsia. Tsy laha ny andro amin'izany tsika, tsy laha ny hery amin'izany tsika, tsy laha ny vola amin'izany tsika, fa ny antom-pisitsika ry namako mpitarika dia natanteraka ny iraka lehibe dia izao hoe mandehana mitoriany filazantsara ary atao mpianatra ny firenena rehetra, dia mahereza ry namako fa mbola be ny adidy izay miandry antsika.